ampifaliana malakariva ry avana malala no miona toy izao azontsika miaina ny ten'Andriamanitra, miaina ny ten'Andriamanitra ndraiky ampianarina avy amin'izay keo po sakafom-panahintsika. Ho aminareo olom-boafidy araka amin'ny fahalalana raha teo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fahamasina ny fanahy, amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Kristy. Ampitombona ho anao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 13 Febroary 2024 fanjena lo hevitra hoe mampitandrina ny didiny Andriamanitra. Andeha ry avana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Eno ny lalako rioloko, atonga lany ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako. Ilobava ilaza fanoharana aho, anonana teny sarim-patarina fony taloha aho, zay farentsika sy fantatsika ary nambaran-drazantsika tamintsika. Dia tsy mba hafenitsika amin'ny zanany, fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fiderana an Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana zay fanataony. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mpananatra ianao, ko mankalaza sy midera ary mame voninahitra ny anaranao masina izay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay, ko mangataka ho famindramponao hatrany izay,
mamindrafo amin'ny ary mamelahany erikay fa ny mifananao masina zay hanazavanay ny amin'ny fanambarany teninao ziovakina aminay ikay tombony amin'ny finoana anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay novanay za mivavaka izany amen. Ny ofinainao antsika amin'ny tiany ity ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'ny Lioka toko 10:10 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30 mivako toy izao anaran'i Jesosy. Fatany an-tsaha ny zanany lamatoa ary nononody izy ka ambito eo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany ary io ilay ankizilahy taminy tonga ny rahalahinao ka namono ny zanak'ombona fandra ianao satria efa tafavelona soma tsara ato aminy izy dia teritra izy ka tsy nidinitsy ary mivoaka ray ka nampandroso azy fa izy namarika nanao tamin'irany hoe indro zay ely zay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika didinao na dindray mandeha akory azy nefa izao tsy mbola nomenao na janakosy azy mba hifalioka amin'ny sakay zao fa raha vao tonga kosa io zanako io zay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy jaka dia namono azy ny zanak'ombona fahy ianao ary io ray tamin'ny anaka ianao eto amiko mandrakarifa ary anao avokoa izay rehetra ananako fa mety ny mifarisy miravoravo fa ty rahalahinao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana dia ilay fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika izay raisitsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny ofinaina noraisitsika teo ry havana ny filazantsara ny Lioka toko 10:10 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30 dia milaza tantara anankiray haintsika tsara fantatry ny maro zany ary mamelo teny mazatra ny daholobe hoe tantara ilay zanaka dala Lioka toko 10:10 ny ampahany amin'izany no anjara mofinaina ho antsika anio saingy mifatika kokoa amin'ilay zokiny fa tsy ilay nani ka notsainy mampieritreritra ty tantara ity ry havana azontsika andraisana hafatra hoe fehezo ny fahatezerana fehezo ny fahatezerana dia tezitra izy ka tsy nidinitra ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy ny fanoritra tanteraka ry havana ny fandraisana nasetry ny rain'ilay ondrina ny sy nandraisan'ilay zokiny azy hitantaratreto fa tsy nahafaly ilay zokiny izao fiverenana ny zandra zao ary raha hitarina aza dia to maneho mihitsy hoe ny mety aminy dia notokana atranondray tao amina isika ry havana tsy ho mpanenjitresy fa ndray ampitiavana sy amin'ny fifaliana zay rehetra mibebaka ka vonin-kiverina ambary indray ry kristianina andeha tsy hanao tahaka ny boka mialopozaka manosoka azy iverina fa i Jesosy Kristy na dia be aza ny herintsika dia mbola mandray antsika ampitiavana be hatrany fa ny hafatra faharoa eto ry havana mena antsika dia zao ny hoe amboaro ny fomba fisaina amboaro ny fomba fisaina nanitsy anjana ny lay iray voatantara eto nampiny ny zanany hahatakatra fa sarobidy loatra ny fiverenan'ilay zandrany sy ny fahatongava-tsainy ka natonga ity faramody amin'ny fanetretena nahoana tokoa moa isika raha mba manazava amin'ny hafa fa Andriamanitra izay tompo azy vonona ndray izay mibebaka koa isika indray ve dia ho sarotiny alohan'ny tompony andao hialana ny fisainana izay mahatonga hevitra fa antsika ny ho akaikin'Andriamanitra ka dia hoe zara aza ny sasany lasa miboroka any mba hahazoantsika mandovatokana mampandinteny zany ry havana olona zany ten'Andriamanitra zany amin'ilay zanaka dala mila mifehy fahatezerantsika isika ary mila manamboatra ny sainantsika koa dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Andeha hivavaka isika tompo misaotra no mofinaina nomenao izay milaza amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy mba hay mamesy ny fahatezerana ary hay manamboatra ny fomba fisaina vavaka aminao izay ny tasianao anay tsy raharay mahafantatra izany dia vozana isan'andro amin'ny sehatra misy anay ary hay mijoro vavolombelonao marina sy mpanompo mahatsiaro tena sy hay itianao ka hay anasoa ny fiarahamonina misy anay ahay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ary hay hitory zany koa amin'ny hafa Jesosy findreo ny firenenay sandro marary milo ny vavakay mampanasitrana maha-indrindra ianao ko atoany ny asan'ny fitsaboana atanjaro azo pahorina ka ampiononinao itoandro mareo zokiola reo sahirana findreo sarovo izay amin'ny toejavatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay
bitasiana ny amin'ny fiazakazanay ny amin'ny fianarana zay atao amin'ny asa mandrara tokatranonay fikasanay tsara anaran' Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay ivavahanay toy izany sady efa nampandriny koa ny vavaka manao hoe raha na eo izay ny an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra mioina an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelà ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Tanteraka aminao ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra aloha rano fiadanany atonga nareo voatokana tanteraka ho azy. Ikarovana koa ny fanahinareo sy ny ainareo raha ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro avidy Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantsonareo ka ho fainy sary. Amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.